Nahazo fanampiana avy amin'ny tahiry iombonana hamalianan'ny loza tampoka eo anivon'ny firenena mikambana Madagasikara. Maro no hampiasaina io fanampiana io raha tsy ilaza ankoatran'ny famongorana ifotony ny aretina kitrotro sy ny famaliana ny filànan'ny mponina vokatry ny fisian'ny hain-tany any amin'ny tapany atsimo isika. Ireo raharaha roa ireo izay samy goavana ary laharam-pahamehana eto Madagasikara ny tediavam-baolana ny amin'izany. Nanolotra vola mitetina $10 ny tahiry iombonana hamalianan'ny loza tampoka eo anivon'ny firenena mikambana izay sahany UNOCHA hoentiny indrindra manampy an'i Madagasikara amin'ny ady amin'ny fianaky ny kitrotro sy ny famaliana ireo filànan'ny mponina vokatry ny fisian'ny hain-tany any amin'ny faritra atsimo. $2 no natokana ho an'ny ady amin'ny kitrotro, ny $4 kosa anampiany ireo mponina any atsimo. Vokatry ny antsomaika nataon'ny goavana malagasy ireo ekipa amin'ny eto amin'ny firenena no nazahoany izao fanampiana izao. Araka ny fanambarana nataon'ny rafitry ny firenena mikambana dia mentrim-piderana ny hetsika nataon'ny goavana teo ambanin'ny fitarian'ny filoha-pirenena tamin'ny fiatrehana ny fianaky ny aretina kitrotro nanomboka ny volana oktobra 2024. Ho fanampin'ilay fanomezana vaksiny fanefitra amin'ity aretina ity, ilay vola $2 anavoaka ny firenena mikambana io ihany koa moa ny hetsika rehetra izay manodidina n'izay ady amin'ny kitrotro izay. Mikasika ny fiahiny ireo mponina hiara-ny hain-tany any amin'ny faritra atsimo kosa dia olona misy 9 sy 4 ka ankizy latsaky ny 5 taona ny iray hetsy no azo tombotsoa amin'ny hetsika ataon'ny goavana miaraka amin'ny firenena mikambana. Sehatra maro no anatontsana ny hetsika toy ny fambolena, ny fanabeazana, ny rano, fidiovana sy fanadiovana, ny fiarovana, ny fanjariana ara-tsakafo, ny fahasalamana ary ny filaminana ara-tsakafo.